Ankizy enina ka ny efatra dia mpianatra avy eo anivon'ny sekoly Saint-Vincent de Paul no tsy hita nanomboka ny alatsinainy lasa teo ataorina ny fikarohana izay nataony mpitandron'ny filaminana nandritra ny 2 andro dia tsikarotra fa hita ireto ankizy tanora ireto toy izao ny tampim-baovao etan'ny Tahina Arsan amin'ny sarany laza moakana. Omaly ariva no hita ireo zaza enina mpianatra etsy amin'ny Saint-Vincent de Paul rehefa tsy hita nandritra ny 3 andro. Ny alatsinainy izy ireo ny ala tao an-tranony. Raha ny fanazavana ny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana dia fantatra fa tany Ambohimalaza ireo ankizy ireo no hita. Ity toerana ity raha ny fanazavana voaray dia trano iray amin'ireo tovolahy izay tsy hita ireto. Salama ireo ankizy rehefa hita teny an-toerana ary tsy nisy natahorana ny izy ireo. Raha tsy ahivona ny zavaniseho dia ny alatsinainy no ny ala tao an-tranony ilay tovovavy 40 taona no nidisadisany seho teo aminy sy ny ray aman-dreniny. Ny antsony sakaizany sy ny namany 5 ity tovovavy ity. Nandeha ny fikarohana ka izao hita. Izao ihany izy ireo tany ambanivohitra nandeha taxi brosy. Toerin'ny fahitana azy ireo dia nentina tetsy amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona izy ireo ary rehefa izany dia nataony famotorana mba afantarana ny zavaniseho marina. Nalefa nody moa ireto ankizy ireto avy eo. Manoloana tranga tahaka ireny dia manentana hatrany ireo ray aman-dreny ny polisy mba hametraka fanarahamaso entitra an'ireo zaza sy tanora indrindra amin'izao mampiroborobo ny teknôlôjia vaovao izao. Tsara tokony fantatry ny ray aman-dreny aloha dia tompona andraikitra foana ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ireo zaza ao an-trano. Dikan'izany tsy afaka mialangala mihitsy ny ray aman-dreny rehefa misy tranga anankiray mahazo an'ireo ankizy. Tsy afaka miala amin'ny andraikiny izy amin'izay fotoan'izay. Ny tsara ampahafantarana ny ray aman-dreny fotsiny dia amin'ny fivoarany toetrandro amin'izao fotoan'izao be da be ny zavatra ataon'ny ankizy tsy fantatsika ray aman-dreny any tokantrano any. Dia mba ilaina zany mifampiresaka amin'ny ankizy ao an-trano tsy hoe anaovana fanadihadiana be ohatry ny ankety aty amin'ny polisy ilay ankizy fa mba ilaina ny firesahana, fandinidinihana, ny fampianarana ny fiainana ho an'ny ankizy koa ilaina ataon'ny ray aman-dreny izay zavatra izay. Be da be ny zavatra miseho eny amin'ny fiarahamonina eny lasa makatahaka sy manao fatany ilay ankizy. Ny ray aman-dreny koa rehefa tonga any an-trano mivizaka amin'ny asa aman-draharaha mandeha ny fakizikizitiana kely matsinitsinika sy ny adezerana miampiny avy izany dia tsy mahavita n'ilay andraikitra fitaizana, mety hoe tsy mahavita fa tsy ampy intsony ilay fanarahamaso an'ny ankizy ao an-trano dia lasa mandeha ririny ilay ankizy fiarahamonina fotsiny mitaiza sy mitondra azy eny lasa manao foana ilay ankizy. Ilaina fanarahamaso an'ireny Facebook ireny sy ny tabajotra tserasera samihafa satria be da be ny ankizy manao foana ary ny ankizy mahay lavitra mikirakiranyireny fitaovan'ireny raha oharina amin'ny ray aman-dreny. Fantatra moa fa manodidina 10 isam-bolana ny san'ireo zaza sy tanora izay tsy hita ka ny fitsoahana an-trano betsaka eo ihany koa no zaza very.